Miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tinady amin'ity alahady ariva ity raha amin'ny andro atalata ianareo no manaraka anay dia famerenana ity jerevantsika ity mankasitraka antsika rehetra tsy mahafoy fandarantsika rehefa amin'ny fotoana tahaka izao amin'ity an'io ity isika dia fandarana zanam-pandarana telo no arahantsika samy avy any ivelany avokoa ilayntsika ihany koa manko no mahafantatra ny zava-misy any ivelany any ahafahantsika mahita hoe efa atraiza moa ny dian'ny olona any ivelany any amin'izany fampandrosoana fampiroboroboana ny sehatra ny toe-karena zany mba ho alayntsika tahaka ihany koa mba ho arahantsika ny dian'izy ireo anomboantsika ny fandarana ary dia ho an'ny Angleterre avy hatrany isika ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka moa ny mpianatra amin'izao fotoana izao araka ny vaovao nampitainy ny solotenanay any amin'ny faritra any dia rakotra olona ny morontsiraka eraky Madagasikara amin'izao fotoana izao le olona aty ampovoantany moa zany no mitondra ny ankizy miala sasatra any amorontsiraka any ho an'ireo izay tsy manana fahefa mividy hitondra ny ankizy miataka kely miazo ny morontsiraka kosa dia mijanona ao hatrany any ny ankizy ohatra hoe mijery fahita lavitra ao ihany koa ny milalao zay ny antsika eto Madagasikara fa ho andry zareo ny Angleterre any kosa dia efa mahita efitra hafa mihitsy zareo entina ampialana voly ny ankizy mandritra ny fialan-tsasatra ho antsika eto Madagasikara zao raha miresaka hoe parc d'attraction dia ny mahazatra antsika hoe ny any Marevazay ny any Ambojatovo fa ho andry zareo dia efa lasa lavitra izany parc d'attraction zany satria sehatrasa maro no hita ao anatin'ny parc d'attraction izay famoronana vao aingana moa izy ity no natsangana tao Angleterre tao misy sehatrasa maro ao anatin'izany parc d'attraction zany afaka ataony ankizy ao ohatra ny mpanao gazety ao ny dokotera afaka manao pompier ihany koa ny ankizy afaka mivarotra ihany koa misy mangazay mihitsy ao anatin'izany parc d'attraction zany reo ankizy ireo no miasa ao ary mikarama mihitsy izy ireo ary mandray voly reo ankizy ireo rehefa manao ny asa ao anatin'ity parc d'attraction ity tsy ho alavaina ny resaka fandeha raha antsika avy hatrany ny fanadihadiany kids zany ihany ho anaran'ilay parc d'attraction any Angleterre ny misy azy parc d'attraction na toeram-pilalovana ho an'ny ankizy tsy vatomamy mizaraina eto ampidirana fa vola tsy tahaka ny Disneyland reny ny ato fa asa ho an'ny ankizy asa karazany 80 mahery no hitato dokotera mpanao gazety mpitatitr'entana sy ny sisa tsy anarana tsena na orinasa natao ho an'ny ankizy ny ato fa hitato mihitsy ireo orinasa goavana reto zao ny ankizy mianatra mivarotra ny entany H&M manana trano hoe vato ihany koa ny Renault ireto ankizy reto ny teknisianina mpanamboatra ity fiara Formule 1 ity voalohany aty Eropa ny pisina ivitoerana fianarana asa ho an'ny ankizy tahaka izao raha tany Meksika ny fironany fisokafana amin'ny mety ho safidiny ankizy amin'ny asa ho ataony rahatra izay ny pisina ivitoerana tahaka izao hoy ny Italeny Kids Zania asa ataony ireto ankizy amin'ny fony manontolo raha ampiatsena eto ny ankizy sasany ny sasany kosa miasa mandahatra ny entana sy mandray vola rehefa vita ny asa dia mandray karama reto ankizy reto efa hita eto ampidirana ny karama arakaraka ny asa atao ho an'ny mpiasan'ny supermarché $20 kids zany ihany vola raisiny afaka iantsenana ny vola afaka apetraka any amin'ny banky ihany koa Je sais pas ce que je vais faire avec. Moi, je vais m'acheter une carte bancaire. Apetraka any amin'ny banky ny vola ary mahazo carte de crédit avy eo ny ankizy avokoa eto no mitantana sy miasa izy no namorona ny Kids Zania ambarany fa ampianarina ny ankizy eto ny tena fiainana atoro azy ireo fa tsy tonga avy any an-danitra ny zavatra hitany amin'ny fiainana andavanandro fa mila mitady mila miasa vao mahazo afaka entina manao asa mahafinaritra ihany koa ny vola azo manao asa ny mpamonjy vona ohatra namono afo tamina hotely may reto ankizy reto teto mitovy amin'ny zava-misy ataony pompier rehefa mamonjy vona mihitsy ny zava-miseho eto fefena ny faritra misy ny loza ary ambenana polisy tena matianina. C'est génial d'être un pompier. Tu sauves des vies, tu deviens un héros. Misy hatramin'ny université eto, université de Kids Zania, fianarana ho ingénieur na ho dokotera. Mba ampidirana tsara ny fampianarana dia tsy miafy amin'ny fitaovana ampiasaina ny Kids Zania. Misy Airbus eto ampidirana ato amin'ny Académie British Airways.
Ato ny fanaovana ny asan'ny hôtesse sy ny steward ary ny pilote. Moi, je trouverais ça super de servir à manger dans un avion. Parce que grâce à ça, je pourrais voyager dans plein d'endroits. Moi, je préférerais plutôt conduire l'avion. Tratra ny tanjona ho an'ny ankizy zany mampafantatra ny ankizy ny sehatry ny asa ary mandresy lahatra azy ireo fa mila mianatra makany amin'ny université avy eo satria tsy kilalao ny fiainana. Natao ampialana volony ankizy moa ny parc d'attraction ny toeram-pilalaovana tahaka ny kids zany ireny. Ho andry zareo any ivelany nefa dia tsy hoe ampialana voly fotsiny ny ankizy fa sady homanina ihany koa ahita sahady an'izany hoe sehatra ny fiainany olon-dehibe zany hoe rehefa lehibe ianao dia mila miasa zay vao mahazo vola, zay vao afaka miaina soamantsara, zay vao mihodina ihany koa ny toe-karena. Hiditra amin'ny zanam-padarana manaraka isika hijanona any ivelany any fa ho an'ny Dubai kosa indray. Dubai any Émirats Arabes Unis no misy any Dubai betsaka ny zavatra mahaliana ny antoerana raha tsy resaka fotsiny tsika hoe tanàna ny Dubai zany dia teo amina tora-pasika goavana be zany hoe tao anatina désert no nananganana tanàna ary lasa tanàna be izy amin'izao fotoana izao na hoe mijery hoe manahoana firafitry ny tanàna natsangana teo ambony désert zany any ary dia efa mahaliana ny antoerana. Tsy resaka an'izay nefa tsika androany fa ampafantarinay hôtely lehibe iray ao Dubai ao ianareo. Hôtel Atlantis Palm zay no anarany ity toeram-pandraisam-bahiny goavana dia goavana izay hita ao Dubai ity. Goavana izy satria mahatratratra amin'ny 500,000 ny isan'ireo efitrano na ihany koa ny chambre entina andraisana ny vahiny izay hita ao amin'ity hôtely ity satria Dubai zany dia tena matanjaka tokoa amin'izany fandraisam-bahiny zany ary maro dia maro ny mpizahatany tonga any antoerana ary rariny izy ireo raha manao ezaka ny fanaovana investissement amin'ny fananganana foto-drafitrasa goavana eo amin'ny sehatry ny fizahatany tahaka izany. Andeha ary arahantsika ity fanadihadiana ity teo amin'ny fikarohana nataony Joara Voajanahary. Tamin'ny taona 2024 no vita ary nanomboka nandray vahiny ny hôtel Atlantis. Hôtely faran'izay ngeza, faran'izay avo, faran'izay raitra. L'hôtel de la démesure mo no ietson'ny vazaha anty Atlantis ity. Ao Dubai no misy azy. 1,5 milliard de dollars ny vola nentina nanorina ny hôtel Atlantis. Fitsinjovan'ity fanjakana kely ny aorininy fahalanin'ny soltany no nanosika andry zareo anangan-javatra manitona be toy ny hôtel Atlantis eto Dubai ity. Toa hoe efa oritra mantsono ny soltany ao amin'ny golfe persika ao. No zany tsy azo anterana ntsony atoato any ka mitady hevitra hidiram-bola vaovao sy hafa ny arabo hitsinjovana ny hoavy. 1,5 milliard de dollars ho isika no lany nananganana n'ity hôtel Atlantis ity. 5 étoiles izy miorina eo ambony nosy artifisialy zany hoe tsy voajanahary fa dia nosesefana fasika ny ranomasina dia eo no miorina ny hôtely. 530 mahery no isan'ny chambre, 530 mahery no isan'ny mpiasa ao amin'ity hôtely Atlantis ity. Tsy misy tsy hita ao amin'ity hôtely. Ny efitra lehibe indrindra ny suite royale hatrany amin'ny 10 metatra tora-drony abeny. 38 000 € isan'alina no ofan'io suite royale io. Misy bara sy restaurant 320 ao amin'ny hôtely. Ny piscine sy ny toboggan be dia be. Manana aquarium goavambe, ahitana trondro 4 mahery ny hôtely, misy dauphin ampolony ao amin'izany aquarium izany. Aleo ajanona trony fitanisana fa ny sary hitatsika ireny dia malaza azy. Orinasa roa no mitantana ny hôtely Atlantis dia ny Kerzner International Limited sy ny Istif Mar izay teratany frantsay mo no flotale generaliny izany Serge Zaloff izany. Farany dia ity aingam-panahy tamin'ny hôtel Atlantis Paradise Island any Nassau, Bahamas ny bika
amanendriky ny hôtely ato Dubai ity. Mandeha be ny hôtely any Bahamas ity any ka nitatra ny hevitry ny tompony ingay Zol Kerzner dia io nanangana mitovy any Dubai io izy. Ary de mahomby ray tapitrisany mpivahiny isa-taona tonga amin'ny hôtel Atlantis ao Dubai ity, tsy toko tsy foroana ny vola miditra ny toekarena miodina. Asolosolo tany tokoa ary ve ny hôtel Atlantis sy ny fisarihana vahiny maro be ao Dubai ao eniny valiny. Hitantsika tamin'ny sary teo fa tena kanto dia kanto tokoa ilay hôtel Atlantis Palme. Rariny dia rariny tokoa ry zareo any Dubai any raha anangana fotodrafitrasa goavana tahaka ireny, satria zareo efa miditra ao anatin'le hoe tourisme de luxe na ireo fizahantany ho an'ireo olona luxe, ho an'ireo mpanan-karena, ary tsy afaka mandray an'izany raha tsy manana fotodrafitrasa goavana tahaka ireny. Amaranantsika ny fotoana ary dia ho any Afrika Atsimo isika mantatra vehivavy mpandraharaha mahery fo iray isika ao Afrika Atsimo. Afrika Atsimo izay fantatra fa navaivaidy koa ny fanavakavahambolkoditra tany an-toerana, marina fa hoe efa mainty hoditra ny filoham-pirenena ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao efa resy ny fanavakavahambolkoditra, kanefa ny mbola miseho amin'ny endriny hafa ihany izany fanavakavahambolkoditra ao Afrika Atsimo ao izay, indrindra moa fa hoe ho ana mainty hoditra, vehivavy, mpandraharaha, mpitantana orinasa, betsaka ny tsy mahazaka an'izany ao Afrika Atsimo ao. Isan'ny aran'izany ity vehivavy iray mpandraharaha ity, indrindra moa ny sehatra misy anazy hoe eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana arena ankibon'ny tany asan-dehilahy tsotra izao. Izany fitrandrahana arena ankibon'ny tany izany any an-toerana, kanefa vehivavy izy no tompona orinasa, mpitantana orinasa, ary betsaka ny somary ohatrany tsy dia nahazoazo an'izay hoe mahavehivavy azay no mitantana. Ankehitriny kosa nefa fa mipetraka amin'ny toerana misy azy ity vehivavy mpandraharaha iray eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana arena ankibon'ny tany ity. Andao ho fantaritsika ity vehivavy mpandraharaha iray ity. Izy no Daphné Machilène Cozy, miakanjo ny fanamiana fetina mivavaka izy eto ary midera miaraka amin'ireo mpiara-mivavaka aminy hatramin'ny fahakeliny. Niainga tamin'ny tsy nisy ramatoa Daphné Machilène Cozy ary lasa tompona orinasa goavana ankehitriny. Nambarany renibeny fa rehefa i Daphné ny manana viana iray dia tsy maintsy tratrany iny. Vehivavy mahery i Daphné hoy izy, te handresy foana ary halany indrindra ny tsy fahombiazana. 5 taona ity tompony orinasa ity, renim-pianakaviana, madivady ary mpitarika eo amin'ny fiarahamonina. Mijoro fitaratra ho an'ny rehetra hoy izy, indrindra ho an'ny vehivavy. I am a widow. I am a mother. Je suis une veuve, une mère, une grand-mère. Je suis un leader, une femme d'affaires. Je montre l'exemple. Ce prix est un défi pour nous tous. Pour changer les choses pour nos semblables, ce prix nous envoie un message simple. On récolte ce que l'on sème. What you put in is what you get out. Lany atao am-piangonana foana ny alahady maraina nyity mpandraharaha ity. Aoriany fitaoam-pivavahana dia manatitra ny reniny izy. Ahafahako mahatadidiny ny haviako ny toy izao, hoy ramatoa Daphné. Sy mahatsiaro fa ireo olona ireo no namolavola ho toy izao. Tato amin'ity tranom-pianakaviana ity no nanomboany adiny ramatoa Daphné Machilène Cozy. Mpitolona mafana fo tamin'ny fanafoanana ny fanavakavahambolkoditra izy ary voasambotra teto tamin'ny taona 2027 ny gadra 2 taona avy eo. Avy amin'ny fianakaviana Tsopiaina izy, mpanjaitra ny reniny. Ary ny vola azo tamin'izany no nanabeazany sy nampianarany ireo zanany. Ma mère était couturière. Elle nous a élevés avec l'argent de cette machine à coudre. On pouvait manger grâce à cette machine, aller à l'école grâce à cette machine. Elle cousait des vêtements pour les gens, faisait des petits travaux de couture pour qu'on puisse manger. Ny alatsinainy maraina be, mandray jet privé izy, hiazo ny toeram-pitrandrahana arena ankibon'ny tany izay tantanany.
Aty amin'ny faritany ny Autozel no misy ny kariérany. 13 taona lasa izay tamin'ny fotoana nitsanganan'ny orinasa, adiny 12 no atongavana taty tamin'ny fiarakodia, ary ankehitriny adiny 1 dia tonga amin'ny fiaramanidina. Ny tantana irerin'ny orinasa ny Ramatoa Nkozy nandritra ny 13 taona izao. Niara nanomboka ny tetikasa izy mivady, saingy vao natsangana ny orinasa dia maty ny vadiny. J'ai commencé ce projet avec mon mari, mais il n'a jamais été là pour voir ce qu'il est devenu parce qu'il est décédé. Alors je me suis dit que je devais donner son nom à cette route et à l'usine, en son honneur. Faritra manan-karena manganèse ny eto, hitato ny 700 ny tahiriny manganèse maniran-tany. Mahatrandraka manganèse 3,3 taona isan-taona ny orinasa Ramatoa Nkozy. Nanano sarotra ny mampitantana vehivavy aho izy tany am-boalohany. Nanahirana ny lehilahy satria tsy fantatra izy ireo ataony fareny vehivavy malemy ireny. Rehefa nandeha ny fotoana, nanaiky ho mpitantana ihany ireo lehilahy ireo hoy ity PDG ny orinasa ity. Midina matetika any amin'ny 300 metatra ambanin'ny tany any anaty mine Ramatoa Nkozy. Vehivavy 3 no miaraka amin'ny midina aty matetika, ray amin'ireo hitan-kalônia, raiky amin'ny 30 taona. Mpitantana ny ekipa mitrandraka aty ambanin'ny tany. Nous sommes ici. C'est l'étage où on fera l'extraction du manganèse. Ici où on se trouve en ce moment. Lehilahy 300 mahery no eo ambany fitariany. Akora be mpampiasa indrindra eran-tany ny manganèse. Fanamboarana akora tsy azo elana amin'ireo fitaovana elektrônika maro samihafa tahaka ny bateria ohatra. Asan-dehilahy ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany aty Afrika Atsimo. Ankehitriny nefa tsisy miafina amin'ny dafiny Machile Nkozy ny fitrandrahana manganèse. Tsy nanana traikefa izy nefa nahavita nanangana ny orinasany. Tsy nanana traikefa fa vina no nananany. Vina anangana orinasa eo amin'ny sehatry ny arenan-kibon'ny tany na vehivavy aza. Tanjony ihany koa ny ampiasa vehivavy maro ato amin'ny orinasany. Tanjony izany hoe ny 5,9 ny mpiasa dia ho vehivavy avokoa. Tsy mbola tratra moa izany tanjony izany hatreto. Tsy izay ihany nefa ny tanjona fa ny ampandroso ity faritra mahantra indrindra aty Afrika Atsimo ity. Hatreto asa mivantana sy tsy mivantana 3 no voaforona eto anivon'ny orinasa. Sehatra samarefo ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany eto Afrika Atsimo. Roa taona lasa izay, nahafatesana mpitolona 30 mahery ny hetsika fitakiana nataon'ireo mainty hoditra Afrikana tatsimo. Tato anatin'ny 100 taona manko izao dia nanjakan'ireo teratany vahiny ny fitrandrahana renan-kibon'ny tany eto Afrika Atsimo ka mampalahelo ireo tompo-tanàna. Maro ny orinasa iaraisam-pirenena hiteto nefa tsy mba mampiasa vola ho fampandrosoana ny fiainam-bahoaka, eny fa nahoan'ny toerana misy ilay orinasa fotsiny ihany aza. Paikadin Ramatoa Nkozy ny fanomezana toerana ny vehivavy eo anivon'ny orinasa. Misy ny lehilahy tsy mahazaka izany. En tant qu'homme, on est habitué à ce que cette industrie soit un monde d'hommes. Donc parfois, elle nous marche un peu sur les pieds avec son insistance sur la contribution des femmes. Mais ça ne me dérange pas en tant qu'homme parce que c'est une bonne chose qu'on puisse montrer la présence de femmes dans cette entreprise. Tsy mionona amin'ny fitrandrahana manganèse ny tompon'ny orinasa fa manodina izany ahafahana mivarotra lafolafo kokoa any ivelany. Noho ireo ezaka natao lasa fitaratra eo amin'ny asa fandraharana i Ramatoa Dafina Machile Nkozy sy ny orinasany. Notron'ny filoha Afrikana tatsimo izy tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny orinasany izay mpanodina manganèse. Vous avez devant vous une héroïne. Elle ne fait pas que parler, elle agit. Et elle fait les choses en grand. Tsy afen'ny Ramatoa Nkozy ny mahakaiky ny fitondrana azy. Milaza ny ampiasa 27,9 tapitrisa euro ao amin'ity orinasa vaovao ity ny fanjakana Afrikana tatsimo. Ankoatra ny mahakaiky ny fitondrana azy, isan'ny anenjehany sasany any Ramatoa Nkozy ihany koa ny fahombiazany nefa izy vehivavy sady mainty hoditra. Je ne suis pas une politicienne. J'ai choisi la voie des affaires. Malheureusement, on m'a entraînée là-dedans. Un des membres de l'opposition a voulu m'utiliser pour marquer des points facilement sur la scène politique.
Ce sont des hommes blancs qui n'acceptent pas le fait qu'une femme noire puisse réussir. Je suis la meilleure des meilleures et que ça leur plaise ou non, c'est pareil. Vehivavy misongadiny Daphné Machilène Cozy mijoalajoala ny trano fonenany tahaka ny Maison Blanche any États-Unis. Hatreto tsy mbola azon'ny tombony ny orinasa fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Nolovainy tamin'ny vadiny ny harena iainany amin'izao fotoana izao. Ny vadiny izay mpandraharaha matanjaka ihany koa tamin'ny fahavelony. Tsy hijanona eo ny ezaka atao andramatoa ny Cozy. J'aime les beaux vêtements, les beaux meubles pour ma maison. Parce que je travaille dur pour ça, oui. Je n'ai jamais eu accès à ces choses dans mon enfance. Donc c'est normal que je commence à en profiter maintenant. Zara raha natory izy. Amin'ny enina maraina, efa lasa indray mivahiny ato amin'ity télévisionna iray lehibe indrindra eto Afrika Atsimo ity. Nampita afatra mafonja ny mpandraharaha. Si vous êtes une source d'inspiration pour les gens, surtout les jeunes, vous devez rester un modèle parfait. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez travailler 10 fois plus. Mbola lavitra ny lalana hodiaviko, hoy ramatoa Daphné Machilène Cozy. Ny ho fitaratra amin'ny fampandrosoana aty Afrika ny tanjona. Zay zany le tantara-piainan'ny ramatoa Daphné Machilène Cozy teo amin'ny sehatra ny fandrarana sy ny fitantanany ny orinasa isika eto Madagasikara ihany koa nefany dia tsy diso anjara fa betsaka ny vehivavy mihetsiketsika eto amintsika eto, betsaka ny vehivavy mpandraharaha ary efa lasa lavitra amin'izany sehatra ny fandrarana izany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Tapitra ny fandarantsika tamin'ity an'ity tanàna telo tany ivelany tany no tsy diantsika mino zahay fa nafahantsika nanita-kevitra nahita n'ireny zava-misy avy any ivelany ireny. Amin'ny herin'ny anio dia zavatra hafa indray no arosina eo anareo eto mametraka ny veloma mandra-piona mandra-fitafa misaotra antsika rehetra niaraka tamin'ny eto hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona mandra-fitafa indray.